Ampitombona ho aminareo hatrany havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, ho misaotra anao hatrany izay fa nomenao an'ity herinandro vaovao ity. Dia raha saotra haja voninahitra tolotray anao ry Tompo Rainay izay any an-danitra, noho ny halehiben'ny fitiavanao sy ny fonao, ary indrindra fahasoavan-dehibe omenao anay. Koa ity herinandro vaovao ity iarahanay lalana aminao, iarovanao anay, ary hanamasinanao anay ihany koa Tompo, ary ampiu izay mba hifikitra aminao, azahoanao Tompo mandray an-tanana amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Dia faly miarahaba anareo ry havana fa nomen'ny Tompo herinandro vaovao isika. Tsy mitsahatsika rehefa alatsinainy tahaka an'izao no misaotra ny Tompo satria afaka nidera sy nankalaza ary nanome voninahitra azy tany am-piangonana. Ary dia zava-dehibe ho antsika eto amin'ny FKMA satria nafahana nantanteraka ny fanadinan'ny ny sekoly lahady. Era ho an'Andriamanitra, Rain'i Jesoa Kristy Tompo ao anatin'izany. Ary ho antsika mimbona eo amin'ny fiangonana indray dia ny Eglizy Methodiste de Côte d'Ivoire dia fametrahana amin'ny fomba-piangonana ny bisaopa vaovao omaly ary indrindra koa ny PL Flou laïque nasionaly izany, dia tena dera koa an'ny tompona dia nisy orana aza fa dia tanteraka sy lavoraro izany ary dia natrehan'ny solotenam-panjakana, natrehan'ny solotenam-piangonana samihafa, nisy aza hatrany ny Eglizy Protestanta Methodiste ny Benin dia tonga ihany koa, dia solotenan'ny tany Togo koa dia tonga. Nafinaritra daholo izany voninahitra ho an'ny Tompo ankoatra ny teto an-toerana tahaka ny kardinaly mihitsy izao ny katolika ny tonga tao dia tahaka izany koa ireo fiangonana rahavavy, ny Islamo tonga maro voninahitra ho an'ny Tompo ao anatin'ireny. Dia avako amin'izao herinandro vaovao izao indray ary dia hoy ny Tompo amintsika izay voarakitra ao amin'ny Jaona 1:3-20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ho aminy isika. Izy eo amintsika dia nanomezany antsika ny fanahiny. Hoy izay teo Jaona 1:2-20. Ity andiny tsoatra masina ity ry havako dia efa nambaran'i Jaona ihany ao amin'ny Jaona 1:3-20. Izao ny voalaza ao. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia ny fanahy izay nomeny antsika. Amen. Raha ravina izany ireo andiny tsoatra masina roa dia izao. Voalohany ny ahafahantsika miombona amin'ny Tompo aloha izany dia tsy asan'olombelona fa dia asan'ny fanahy masina. Izay izany aloha ny fandravonana azo atao voalohany, miombona isika, miombona amin'ny Jesoa ary Jesoa mitoetra ao anatintsika noho ny asan'ny fanahy. Izay ny voalohany. Dia faharoa koa anefany dia aseho koa izany hoe isika mitoetra ao amin'ny Tompo izany dia tsy inona akory fa zava-dehibe ilay mitandrina ny tenin'Andriamanitra, mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Izany koa no ahalalana fa mitoetra ao amintsika. Dia rehefa atao ry havana ny fampidinana an'ireo avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia izao. Tena tiany Jesoa Kristy Tompo ny mpino tsirairay avy mibebaka, ny mpino tsirairay avy nanolo-tena ho azy, ny mpino tsirairay avy vao vela heloka dia tena tiany Jesoa dia hitoerany. Izay izany. Ary rehefa mitoetra ao dia omeny ny fanahy masina. Ary dia fanahy masina no mahatonga antsika koa hitandrina ny tenin'Andriamanitra. Jereo fa mifampitohy izany. Ay, présent na manatrika antsika na ao anatintsika. Tsy Jesoa irery fa ny fanahy masina koa. Ilay fahafenoan'Andriamanitra izany amin'izao fiainantsika izao. Ity herinandro ity ary ny fiainantsika ho avy rehetra dia hitarihan'Andriamanitra, hitarihan'i Jesoa, hitarihan'ny fanahy masina atika mba hanaovantsika izay ankasitrahan'ny Tompo ary hamalitsika ny fitiavana. Satria ny olona
tiany Tompo ihany koa anie ny toerany. Zay koa aloha zany ny zavatra anankiray misongadina eto. Eny e, marina fa izao tontolo zao mino azy no tiany Jesoa, kanefa asongadina eto koa fa tena tiany Tompo ianao ary de tiany mitoetra ao anatintsika tsirairay avy. De mahery ary aseho amin'ny fiainanao ho atenapendo an-tena amin'izao herinandro vaovao zao ary amin'ny androm-piainantsika rehetra fa de ankatoavintsika ny tenin'Andriamanitra, tandremantsika ny didiny ary ny fanahy masina zay ao anatintsika zany de hitaridarantsika amin'ny fiainana rehetra. De an'Andriamanitra irery no voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen. Tompo, vavak'izay mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao. Aoka tsy ho rava mihitsy fa ho velona mandrakariva ny fiombonanay aminao ary ny fiombonanao aminay ihany koa. Aza mialana koa izahay raha tsy hanaiky hankatoy ny teninao, ny didinao Tompo. Fa izany koa no ahalalana fa mitoetra ao aminao izahay. Dia ity herinandro ty anie mba hitahianao ny asanay, hitahianao ny tokantranonay, hitahianao ny fianaran'ny ankizy ary hitahianao ny mombanay rehetra. Irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa zany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.